Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Olotranao ny fampalalam-baovao. Efatra ireo namonia vokatra ny fiverenan'ilay rivodoza Fredy araka ny taritra avy amin'ny Bureau National misana ny loza voajanahary ary mahery ny 5 alina sy 1 hetsy ireo traboly any amin'ny faritra Atsimo andrefana Androy ary Menabe. Miamana lavitra ny morontsiraka hatrany ny dian'ity rivodoza ity izay miankandrefana somary Atsimo andrefana ankehitriny. Nandefa taratasy ho an'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement tena toko malagasy sy miara-miainga mangataka ny tetopolo anatontosana ny fifidianana communal sy ny fanamafisana ny daty navoaka ny CENI izay efa nikeny ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana. Manolora ny fiziriziry ny gouvernement sy ny tsy fametrahana ny drafitra marina anatanterana ny fifidianana amin'ity taona ity no antony izay. Mikatso avokoa ny asa ho an'ny fotodrafitrasa izay nataon'ny fanjakana ao an-tampon-tanàna ny Morondava amin'izao fotoana izao. Isan'ireny ny kianja manara-penitra izay tsy misy mpiasa intsony efa ho amam-bolana maro. Velotaraina manoloana ireo zanaky ny faritra ary maneho ny fakiviny amin'ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana. Iray volana latsaka taorian'ny daty ny 6 febroary niaona ny filota amin'ireo mpandraramo sy ampiariana lavanilina ary nanomezana 12 andro azy ireo hirosoana amin'ny fifidianana manontolo ireo lavanilina voasoratra ao anatin'ny fahazoan-dalana azony. Tsy mbola misy mpandray ny vokatra ny fotony amin'izao fotoana izao raha ny fitaraina an'ireo mpandrarà. Tsy misy ihany koa ny fipetrany raisina ho an'ireo mpandrarà voakasika. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena, iray volana aty aorian'ny nitrangan'ilay horohorontany lehibe tany Turquie sy Russie, tsy mitsatra miakatra ny taremarika ireo olona namony ainy hatramin'izao izay mahery ny 5 alina any amin'ireo firenena roa ireo. Ary avy hatrany ny andindininy mahakasika ireo. Alatsinainy fahenina ny volana martsa taona 2024 ankasitrana hatrany ny safidinao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao zao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ary manasanao ihany koa anjo izany hatramin'ny farany isan-taratsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Olona mahisa efatra no namony ainy vokatry ny fiverenan'ilay forte tempête tropicale Fredy araka ny tatra azy teo anivon'ny Bureau National misana ny loza voajanahary ary mahery ny 5,1 alina ireo trabona any amin'ny faritra Atsimo andrefana Androy Menabe amin'izao fotoan'izao miamana lavitra ny morontsiraka hatrany moa ny dian'ity rivodoza ity izay somary miakandrefana somary Atsimo andrefana ary any amin'ny 30 kilometatra Atsimo andrefan'ny Toliara no nisy ny foibe ny rivodoza. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo raha ny fanazavana teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Onona saina. Tafiakatra efatra ireo namony ainy vokatry ny fiverenan'ilay forte tempête tropicale Fredy teto Madagasikara araka ny taremarika azo teo anivon'ny BNGRC ny hariva teo. Amin'ireo zaza ny roa izay nienjeran'ny trano sy lasan'ny rano no nitarika ny fahafatesany raha vehivavy ireo roa ambiny. Misy araka amin'ny 700 sy 5,1 alina ireo trabona amin'ny faritra Atsimo andrefana Androy sy Menabe. 5,9 ireo toeram-ponenana dibo-drano raha 8,9 no potika tanteraka. Ny fitaovana eo ampelantanan'ny BNGRC tokony hamonjena ireo trabona hafa izay tsy afaka ampiasaina amin'izao fotoan'izao noho ny toetry ny andro. Amin'izao fotoana zao vokatry ny fiarah-miasa ny fanjakana sy ny mpiara-miombonantoka dia akoatran'izay angidy-by ananany tafika malagasy dia manana angidy-by tsika izay tonga eto izay eo ambany fiahiny Tibrao Timo ny manao ny fandrindrana ny asa ho ataony izany angidy-by izany mazaka any amin'ny 3 na 4 taona zany hoe raha ohatra hanao évacuation tsika misy olona ho tatelina dia azo atao tsara mihitsy ny manao an'izany ary efa ny fampiresaka izay amin'ny fandrindrana izay fa saingy amin'izao fotoana zao dia tsy misy azo atao noho ny fipetraky ny météo na amin'ireo vedety efa napetraka tsika meloha izany na ho an'ilay atao hoe angidy-by izay eo ampelantanantsika amin'izao fotoana zao hoentina miatrika ny zava-misy dia tsy maintsy miandry atsika ny fomba raha vao misy mangiran-dratsikely dia ho atao ny famonjena an'ireo olona ireo.
Ny angidim-by tsy afa mihetsika, lalana maro ihany koa ny tapaka amin'izao amin'ny tapany atsimonosy. Ijerintsika ny fotodrafitrasa simba dia misy ny route nationale, ohatra hoe ny RN 35 eo amin'ny PK 37 plus 150 eo amin'ny niveau ny Fokotany Tsiakato, commune Ambatomarina, district ny Manandrina, zay lalana mampitohy any Manandrina sy Ambatofinandrana ary Malaimbandy izy io. Ny toy izany koa ny RN 17 zay tapaka mampitohy any Beza sy Belamody ao anatin'ny district ny Betioka Atsimo. Toy izany koa ny fatapahan'ny lalana Beza Belamody, zany hoe tapaka zany reo lalana reo fa efa eo ampanamboarana atsika amin'izao fotoana zao. Toy izany ihany koa ny tao Fokotany Namatoa 2 kilometatra ary no nidirana any Ambaikily ao amin'ny district ny Morombe zany. Ny foiben'ilay forte tempête tropicale Freddy tamin'ny 3 ora tolakandro teo, tany amin'ny 310 kilometatra atsimo andrefany ny Toliara no nisy azy. Miha manalavitra ny morontsiraka mizotra noho ny teo anivon'ny foibe famantarana ny toetry ny andro, saingy mitondro rotsakorana betsaka raha ny rivotra sy tafiotra amin'ny faritra. Mizotra miana atsimo andrefana izy somary atsimo andrefana moa zany zay dian'izay ka mahafaka hatrany amin'ny 5 kilometatra isan'ora, nisy fitomboana kely izay afanganam-pandehany izay. Ny rivotra miaraka aminy tsy dia miova eo amin'ny 70 kilometatra isan'ora zay rahana tafiotra 500 kilometatra isan'ora. Saika mbola any an-dranomasina hatrany no ahitana izay rivotra miaraka amin'ity rivodoza ity zay, fa raha ny hitantsika amin'ny sary izao kosa nefa dia efa somary mety ahitana an'izay ihany koa ny morontsiraka sasasasany amin'iny faritra atsimo andrefana iny, satria dia efa mahazo vahana tanteraka aloha zany ny raona miaraka amin'ity rivodoza ity any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana izay hatrany. Ny sary hitantsika ihany koa mbola mitohy ny rotsakorana aty amin'ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara ka manakery hatrany zany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana amin'ireo faritra navoara izay, satria dia mbola vinavinainy apetraka hatrany zay hatramin'ny rapitso androany. Itony rotsakorana betsaka izay hatratra hatrany amin'ny 70 milimetatra amin'ny tapany atsimo sy atsimo atsinanany nosatra amin'ny rapitso, ikorotana hatrany ny toetrandro any an-dranomasina amin'ny morontsiraka avoany andrefana, atsimo andrefana sy atsimo. Araka izany manakery ireto filazana loza ireto: filazana miloko mena na loza mitatao ny district ny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary Betioka; filazana miloko mavo na loza manambana ny district na Kazoabo, Sakara, Benenitra ary Ampani, ary filazana miloko maitso na fanairana ny faritra Menabe, ny district ny Beroro. Tsy azo atao ihany koa ny mampiasa ranomasina na miandrika manomboka eo Besalampy ka hatrany amin'ny Cap Sainte Marie ka hatrany Vaingaindrano mandrapalasan'ny loza. Fanohy ny fiakaran'ny rano vokatry ny rivodoza Freddy mihoatra ny 504 amin'izao fotoana. Ireo trabona raisina tanana ao Toliara voalohany ireo trabon'ireo izay tsy maintsy hanafindra toerana no tao amin'ny gymnase izay miteteny tafo ka tafiditra ny rano ihany koa ny toerana izay natokana andraisana azy ireo. Bonhomme Élisée, Kolo Toliara. Raha toka miisa 570 ireo trabona vao isa ho maleriva, niakatra rehefa mananika ny 504 ny trabona ao Toliara voalohany ny maraina teo. Trabona izay tonga ao amin'ny gymnase toerana natokana andraisana azy ireo. Fiherena miakatsy tana aireo Doborano tikaky ty tsano ailana himpahimpa tsiokiny aby lahy. Ato amin'ny gymnase ato zahay vory miaraka amitiana ay ato lahy Doborano. Tsy ty, tsy kidoro, tsy hany, tsy rano lahy. Ka mangataka anareo fanjakana lahy mba hijerana akaiky amin'izao fahavoasa aizao lahy. Amin'ny sopagiri rano lafa mitsaka tsy lohatrano ny ongaky aby. Nahodako zao tsy haiko ty andro manao akory. Nilay atoy zahay. Io kaya kami vola ko ayo fa zahay Dobonjano lahy nandeha nilay nanatoy tsy misy raha ilana azy sanonay zao hatsa mitino ambararata zahay mipetsaky mandeha toy lahy mitady fitaray sabonareo zahay toa lahy mijaly toa tientanay lahy toa tiananay any ty valinay nanire zao sy hanjahanakuri mamepe tsano reo lahy ty tragnonay nahopahopa itioky igny liany normaly zahay fa niavy tetoa fa nihopaky tragnonay abiaby sady ty sasany zay tsy nihopaky Dobondrano ty sasany nihintsagny tôle abiaby tsy misy le farany zahay nandeha nandosy tsy nilainy Mbetoa nitavagny ty ay Mbetoa Dobondrano zao zany zahay
sanandro santao zahay tsy maintsy manahaka an'io dobondrano zahay tsisy dikany ty niasa kanaly tya vao meka kanaly io koa ro mahadobo anay atoa tsisy dikany ty niasa paveto i vao meka paveto io koa ty mahadobo anay atoa rano reo mizara atiky mizara roy ka mijaly zahay nijaty hiketseha anaby latabatsy hiroroa matahotsy tsisy latsakajano aby ty ajà ka zahay miantso vonjy aminareo fanjakana jery anareo akaiky mahavatsy toy laha io zao ranonora roa ro mizotso atoy eo zahay vao tena tsaboina marina fa io zao mbo ranonora avao fa laha ranoriaky roy ro mizotso atoy vasa tsy hay tombo tena retoa eto fa momomomoky aby zao ty raha misy etoa lahy noho ny amarondreo fatra dibo-drano tsy araky intsony ny fandraisana lisitra ireo trabona tonga amin'ny gimnazy hoy ny tompony andraikitra ao an-toerana ankoatr'izay dibo-drano ihany koa amin'izao fotoana ny gimnazy no ilay tafo mitete ka tsy maintsy afindra any amin'ny lycée Laurent Botikely ny sasany amin'ireo trabona ireo amin'ny ankapobeny ireo manamorona ny fiherenana ireo tonga ao amin'ny gimnazy ireto mbola tafiditra ireo avy any amin'ny faritra hafa toa ny Mahavatsy izay efa manomboka miakatra ihany koa ny rano amin'izao fotoana midobo-drano zao zany zahay sanandro santao zahay tsy maintsy manahaka an'io dobondrano zahay tsisy dikany ty niasa kanaly tya vao meka kanaly io koa ro mahadobo anay atoa tsisy dikany ty niasa paveto i vao meka paveto io koa ty mahadobo anay atoa rano reo mizara atiky mizara roy ka mijaly zahay nijaty hiketseha anaby latabatsy hiroroa matahotsy tsisy latsakajano aby ty ajà ka zahay miantso vonjy aminareo fanjakana jery anareo akaiky mahavatsy toy laha io zao ranonora roa ro mizotso atoy eo zahay vao tena tsaboina marina fa io zao mbo ranonora avao fa laha ranoriaky roy ro mizotso atoy vasa tsy hay tombo tena retoa eto fa momomomoky aby zao ty raha misy etoa lahy fiherena miakatsy tana ay reo doborano ty kaky ty tsano ay le nahimpahimpa tsiokiny aby lahy ato amin'ny gymnase ato zahay vory miaraka amin'ny tiana ay ato lahy doborano tsy ty tsy kidoro tsy hany tsy rano lahy ka mangataka anareo fanjakana lahy mba hijeranay akaiky amin'izao fahavoasa ay zao lahy amin'ny sopagry rano lafa mitsaka tsy lohatranonay niongaky aby nahodako zao tsy haiko ty andro manao akory nilay atoy zahay io ka mivola koa io fa zahay dobonjano lahy nandeha nilay nanatoy tsy misy raha ilana azy tsanonay zao hatsa mitino ambararata zahay mipetsaky mandeha atoy lahy mitady fitaray sabonareo zahay toa lahy mijaly toa tientanay lahy toa tiananay any ty valinay nanire zao tsy hanakory mamepetady tsano reo lahy ty tragnonay nahopahopa itioky igny liany nomaly zahay fa niavy tetoa fa nihopaky tragnonay abiaby sady ty sasany zay tsy nihopaky dobondrano ty sasany nihintsagny tôle abiaby tsy misy le farany zahay nandeha nandosy tsy nilainy mbetoa nitavagny ty ay mbetoa raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana sakafo mata avy amin'ny PAM no amahanana ireo trabona ao an-toerana ka miaramila sy ekipany BNGRC no mandray tanana ny nahandro raha pitso atoandro no tapitra ny sakafo nomeny PAM no ireo olona marobe tonga manatona na izany efa andalana raha ny fanazavana ny fiara amin'ny BNGRC mitondra sakafo ho azy ireo izay ho vinavinaina vita 5 andro ireny fahasahiranana iainan'ireo trabona ao anatiny fiatrehana an'izao rivodoza zao fa raha ny fonja ihany koa dia ravany rivodoza Fredy ny fonja ny Toliara amin'izao fotoan'izao rindrina manodidina ny 7 metatra no androdana vokatry ny rotsakorana sy ny rivotra nentiny Fredy rindrina mirefy 30 metatra ihany koa ankoatr'izay sy ny mbola ina ianjeraka tsy maintsy ataony anarenana azy fa raha ny aingana ho ny tompony andraikitra tany an-toerana dia hirosoana ny mety ho fitsoandro voafonjy izay isany maro ihany koa raha ny ao amin'ny fonja ny Toliara amin'izao fotoan'izao na izany na zany tsy nisy ny gadra ny tsoka na tafavoaka ny fonja atreto andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay taorian'ny fandalovan'ny cyclone Fredy izay fiverenany zao dia zavatra hita tsy tsikaritra dia simba tanteraka ny manda ato amin'ny fonjan'ny Toliara izay eto atao-pitanànan'ny Toliara eto Bazarbe no ahitana an'izany fonja zany izay fonja efa tranainy ihany ary araka an'izao hitantsika zao dia manodidina ny eo amin'ny 7 metatra eo izay manda
rava zay zany a ary misy eo amin'ny 30 metatra eo no mbola ahina mety horotsaka ihany koa zany ao anatin'izay fehiny zany a dia 70 metatra eo a no alavan'izay manda eo ato amin'izay fonja zay izay tsy maintsy anaovana fanarenana amin'izao fotoana zao a ary indrindrandrindra tadiavana vahaolana aingana satria iarahantsika mahafantatra fa misy voafonja betsaka ny ao anatin'io atoerana io ary tsy maintsy atao zany ny iarovana an'izay mba hialana amin'ny sanatry ny resaka mety misy évasion izay mety hitranga ao anatin'izay zany avalitsika eo ny mahakasika ny rivodoza Fredy fa manoloana ny fiziriziriny ny gouvernemanta sy ny tsy fametrahana ny drafitra marina ahafana manatanteraka ny fividianana eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity nandefa taratasy ho an'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny antoko malagasy miara-miainga mangataka ny teti-bola anatontosana ny fividianana kominaly sy ny fanamafisana ny daty izay efa navoaka ny CNI ary nekeny ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ihany koa Ilarina Soniaina. Nandefa taratasy ho an'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny antoko malagasy miara-miainga mahakasika ny teti-bola anatanterahana ny fividianana miisa roa izay tokony hatrehan'ny Madagasikara amin'ity taona ity. Fividianana filoham-pirenena sy fividianana kominaly na ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna. Araka ny voalaza ao amin'ny andininy fahatelo amby 50 amin'ny lalàna 2018-008 mifehy ny fividianana. Tsy maintsy atao ny fividianana rehefa tapitra ny fepo-taom-pitondrana na ny mandat ary tokony hajaina izany fepo-taona izany. Araka ny fanambarana izay efa nataony teo anivony ny CNI mikasika ny tsy fahampiany ny teti-bola anatanterahana io fividianana kominaly io. Efa nisy ny filazana sy ny fampahafantarana imbetsaka nataony antoko MMM ary nanamafy fa andraikitry ny CNI sy ny gouvernemanta no mitady ny famatsim-bola ahafahana manantotosa ireo fividianana ireo. Misy fanambarana nisy foana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny filoha-hevitry ny CNI tamin'ny 17 ny volana febroary teo. Zay netiny nanazava fa hoe no tsy fahampiany netimana entina hiatrehana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna no tsy ahafahany ry zareo manatanteraka n'ilay fividianana kominaly io. Dia nohon'izay zany zay dia nanoratra taratasy tany amin'ny Prime Ministre milaza fa hoe araka ny lalàna dia tokony misy fividianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna amin'ity taona ity. Ka noho izany zany dia tokony omena ny budget ilain'ny CNI ahafahany manatanteraka ny fividianana io miaraka amin'ny fividianana filoham-pirenena izay mpikarakarana azy ny CNI amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny fividianana filoham-pirenena raha tsy ahivina ny 15 ny volana febroary lasa teo no nakatoa ny daty natolotry ny CNI anatanterahana ny fividianana fihodinana voalohany amin'ny 7 volana desambra 2024 ny HCC. Tapa-bolana ty aoriana isika izao tsy mbola nisy ny hevitra na ny fanapahana avy amin'ny gouvernemanta ny momba io daty io. Isan'ireo mametra-panontaniana manoloana ny tsy mbola namoahany gouvernemanta ny didim-panjakana mampanakery na manamafy ilay daty navoaka ny CNI anatanterahana ny fividianana ny antoko MMM. Mazava ho azy zany fa tao aorianan'iny didy navoakan'ny HCC iny dia tokony nanapa-kevitra ny gouvernemanta n'le amoaka n'le degré satria misy degré tokony avoakan'ny gouvernemanta manamafy an'le daty anatrehana n'le fividianana. Izay ny lalàna. Dia magaga nefa fa hatramin'ny latsinainy teo zany izay antoko malagasy miara-miainga. Tsy navoakan'ny gouvernemanta hatramin'ny latsinainy farany teo zany lay degré izay mametra an'le daty anatanterahana an'le fividianana. Dia satria hitanao hoe misy mahagaga kely no tsy anaovan'ny gouvernemanta an'izany dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny antoko malagasy miara-miainga hanoratra any amin'ny Prime Ministre ahafahany manaitra anazy aloha voalohany amin'le hoe misy datim-pividianana efa fantatro hoe roviana izy no atao misy degré tokony avoaka amin'ny Prime Ministre zany zay ny voalohany. Faharoa tokony omena vola ny CNI ahafahany miatrika an'le fividianana. Tsy misy antony tokony tsy hamoahany gouvernemanta ny didim-panjakana manamafy io daty navoaka ny CNI io raha ara-dalàna araka ny nakatoavy ny HCC ny daty anatanterahana ny fividianana. Tokony hamoaka ny tenti-bola anatotosana ny fividianana kominaly ihany koa izy ireo raha tsy manitsakitsaka ny lalam-panorenana mba tsy havery zo ireo malagasy mpifidy tokony hatrika ny fividianana kominaly amin'ity taona ity.
ao anatin'izay fiomanana amin'ny fividianana izay hatrany dia ny 10 ny volana aprily ho avy izao no atao ny famaranana vonjomaika ny lisitry mifidy raha ny fanazavany ny filoha-lefitra voalohany eo anivon'ny senita amin'ity androany ity miandry ny famoahan'ny governemanta ny daty ny fividianana no amoahan'ny seni ny agenda elektoral raha nambarany filoha-lefitra voalohany teo anivon'ny seni hatrany Nela Ranevson. Zatoka ny farana ny faraka apitelopolo janoary lasa tao ny fitetezana tokantrano nataon'ny CLRE amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana manana hatramin'ny volana jona ary afaka manoratra any amin'ireo aborapokotany ireo olona izay tsy mbola voasoratra ao anatin'ny lisy-pividianana hoy ny teo anivon'ny seni. Ireto farana izay manamafy ihany koa fa 13 volana ny feptaona anavaozana tanteraka ny lisy-pividianana araka ny voafaritra ao anatin'ny lalàna. Araka izany, ny 10 ny volana aprily ho avy izao no anao ny famaranana vonjomaika ny lisy-pividianana raha ny fanazavan'ny filoha-lefitra voalohany seni androany. Ny lisitry ny mpifidy dia hofaranantsika indroa miantaona. Famaranana vonjomaika ny atsotsika hoe arretage provisoire mba azahoantsika lisitra vonjomaika ny atao hoe liste provisoire dia amin'ny 10 ny volana aprily no toa tanterahana. Aorinan'io famaranana vonjomaika io zany hoe aorinan'io 10 ny volana aprily io dia alefa nilivon'ny fiarahamonina ny lisitra vonjomaika mba ahafahan'ny mpiarahamonina rehetra zay mananjo amin'izany dia averiko ihany ny mananjo dia le manana kara-panondro ka ampitaona mba ahafahan'ny olom-pirenena mananjo mijery hoe ao ve ny momba azy ary marina ve ny momba azy. Miankina amin'ny famoahan'ny governemanta ny daty mpifidianana no amoahan'ny seni ny agenda elektoral raha ny fanazavana hatrany. Ny mahakasika ny teti-bola, ny mahakasika ny feptaona anaovana ny fifidianana, ny mahakasika ny antsipirian'ny daty ikirakirana ny fifidianana na ny agenda elektoral sy ny sisa. Raha mamaky ny lalàna amin'ny fehin'ny fifidianana tsika eto amin'ny tany repoblika na amin'ny volana jona ary zany rehetrarehetra zany vao avyoka tsisy bedy ara-dalàna ka tsy nizarany agenda elektoral zay misy antony. Aleo ivoaka ny daty ny fifidianana dia omenainareo antsipiriany ny agenda elektoral na fifidianana inona resantsika na fifidianana inona satria lasa tsy manaja olona isika raha ohatra ka na ny daty ara tsy voafaritra dia isika efa hitabataba ny ambiny. Tsy maintsy irosona ny fitsiriana ny lisy-pifidianana sy ny arindran-damina eo anivon'ny seni raha ny nambara ny filoha-lefitra voalohany hatrany izay iantsona ireo mpiara-miombonanto fa indrindra ireo vahoaka rehetra tsy iankanavaka. Hatreto mipetraka hatrany ny aiai ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika maro manoloana ny fomba fiasan'ny seni amin'izao fikirakirana ny lisy-pifidianana izao. Ao ireo milaza fa tsy vonona ny anao fifidianana madio ny fanjakana sy ny seni raha ny zava-misy hatramin'ny fianan-boany ny fanavozana tanteraka ny lisy-pifidianana no jerena. Maro ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra saingy tsy mbola misy ny fantsiana mikasika izany hatreto. Tranga izay mahatonga ireo mpanao politika ilaza fa tokony ho mailo ny rehetra indrindra ireo hampiantsehatra amin'ny fifidianana. Efa maro ny kajy ataony ireo hatehanao osika amin'ity fandrafetana ny lisy-pifidianana ity. Hofaranana vonjomaika araka izany ny lisitra ny 10 ny volana aprily ho avy izao kanefa raha ny zava-misy any Fianaratsoa dia maro ireo tsy resy lahatra isorana anarana ao anaty lisy-pifidianana amin'izao fotoana izao. Na izany na tsy izany amin'itony ny fandraisan'ireo olona izay mbola tsy voasoratra anarana anatin'ny lisy-pifidianana. Eny anivon'ny fokontany maro ary mitohy ihany koa ny fanentanana samihafa ao anatin'izay. Aingo Rakotonirina, Kory Fianaratsoa. Fokontany maromaro teto Fianaratsoa no nidinana ifotony nanaovana fanadihadiana mahakasika ny fanavaozana tanteraka ity lisy-pifidianana ity. Nisy ihany anefa ireo olana madinidinika izay nosedraina saingy tsy dia nampiova firy ny isa tokony ho tratra teny anivon'ny fokontany izany. Nisy ny fanavaozana lisy-pifidianana be refonto ny olana tamin'ny fanisanana ataon'zareo reo zany tena ny olana goavana indrindra dia ny olona tsy tratra tokantany
dia ny olona tsy mety isoratra anarana, dia tsy mety isoratra anarana tsy fantatry hoe inona ny atoko, dia hoe anay tsy mbola isoratra, ka ny olona moa tsy azo terena hoe tsy maintsy misoratra anarana. Dia le tsy tratratrano ray a ny verenana nasena nametraka taratasy ny CLRE sy ny AR hoe miverina anay amin'izao alahady io, andro alahady, dia zay vao manoratra ny anaranareo. Dia tamin'iny fotoana iny nisy tratatrano dia nisy tsy mbola tratra, satria mantsy mipona aminay aty zany mpivarotra daholo ny ankabeazany, dia mivarotra miala vao amin'ny 9 maraina dia amin'ny 7 arivo vao tapaverina. Amin'izao moa dia eny anivon'ny fokontany irery ihany no mandray ireo izay tsy mbola voasoratra taoriana ny ireny fidinana ifotony ireny. Ny mpifidy vaovao zany anatin'ity carnet ity, no ity carnet ity nandraisanay anaran'ireo olona reo, dia manao sy ny antony CLRE sy ny olona voakasika misoratra anarana. Dia avy hatrany dia omenay azy ny tapakila anankiray ato mangamanga amin'ity fanoratana anarana ity, misy tapakila mangamanga zay dia omena zareo iny pirofo fa hoe misoratra anarana teto amin'ny fokontany na amin'ny lisym-pifidianana izy omena an'ity mangamanga ity izy. Amin'ilay fanavaozana ny lisym-pifidianana zany amin'ny fokontany Ambatomena dia mbola manaintana ny vahoaka ilay zany koa sy mbola tsy nisoratra anarana tao anatin'ilay fanosana mpifidy dia tonga mba natona aty amin'ny bureau-pokotany satria anay zany tsy manatona ny tokantrano intsony fa ny olona no manatona aty amin'ny birao. Zay zany ilay stratégie amin'izao. Ny faran'ny volana May ity no farafandraisana ireo izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana ka dia manaintana trano satria sosiadidy ny mifidy. Avy any Fianarantsoa andao hiazo any Morondava vetivety ao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Miantona avokoa ny fanohizana ny asa ho an'ireo foto-drafitr'asa maro izay nataon'ny fanjakana. Ao an-tampon-tanàna ny Morondava amin'izao fotoana izao, isan'ireny ny kianja manara-penitra izay tsy nisy mpiasa intsony efa mbolana maro izao. Io ihany koa ny sekoly manara-penitra izay tsy misy ihany koa tsy misy ny atsasamanila ny asa no vita amin'izao fotoana izao. Santionany ihany ireo fa tsy misy intsony ny asa mandeha ankehitriny raha ny foto-drafitr'asa samihafa izay natokana ho an'ny Morondava manokana velotaraina araka izany ireo zanaky ny faritra ary maneho ny fahakiviany amin'ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Velotaraina manoloana ny fiatoan'ny asa fanamboarana ireo foto-drafitr'asa maromaro ao an-tampon-tanàna ny Morondava ireo zanaky ny faritra ankehitriny ka manao antsoava amin'ny tokony hanohizana azy ireo. Foto-drafitr'asa maromaro ao an-toerana no tsy mitohy intsony ny asa. Isan'ireny ny kianja manara-penitra filalaovam-baolina izay efa mambolana maromaro no tsy nisy intsony ny asa nandeha. Nampodiana avokoa ny mpiasa rehetra hoy ny solotenan'ny mpiasa noho ny tsy fisian'ny vola araka ny nambarany lehiben'izy ireo. Dia nanomboka 2019 zao dia akeko. Dia eo amin'izay zany izy dia somary niantona kely zany izy amin'izao zany dia sy hainy amin'izay zany natona natona. Amin'izao zany dia tena mikatona misy zany izy amin'izao zany dia miandry an'ilay baiko avy ambony zany vao misy fandraisan'ilay entreprise dia ambona hoe miandry fisokafan'ny nasional dia nataon'ilay debanay mpiasa. Zay zany nahatonga nampijanona eto hoe aleo mijanona nareo fa asa io andeha ato rehefa azo vola miakina amin'ny vola mahatonga ilay aleo nampotiny ilay mpiasa fa lasa charge anay foana zany ilay izy. Efa maro ireo minisitra nandalo tany an-toerana ny resaka momba ity kianja ity saingy tsy nisy ny fanatanterahana azy mandrakandroany noho ny zanaky ny faritra. Manana mpandraraha afaka manao ireny karazana foto-drafitr'asa ireny ihany koa ny zanaky ny faritra fa tsy misy ny appel d'offre en'izy ireo momba ny asa atao eny ifotony. Mitakina mitana ireo foto-drafitr'asa izay natomboka araka izany izy ireo. Maro tokoa ilay izy no misy eto fa hatramin'izao zany aloha dia mbola hita fa mbola betsaka ny tsy voatokana fa tsy fantatra na inona ny antony fa ny saingam-pangatahana tena angatahana ny fitondram-panjakana isan'ny voalohany tena tamina tao ty stady manara-penitra eto aminay efa 3 na 4 angambany ireo minisitra zay tena zanaky ny faritra avy ety fa dia mbola hita hoe mbola hitantsika mitarazoka foana amin'izao mba malahelo ihany zay ary mba mampametra-panontaniana aminareo tompona andraikitra any ambony hoe oviana marina reny mba tokony mba hisitrahanay ty stady manara-penitra ty tena mba angatahanay avy ety amin'ny faritra indrindra izay mpandraharaha satria ny tena zao dia isany tena misehatra amin'izany asa izany fa matetika ireo asa izay misy aty aminay dia indraindray zay tsy mahafantatra fa dia efa izy efa milatsaka avy any ambony manao azy ihany tonga eto dia io hitantsika moa zany ny vokany amin'izao fotoana
ihany raindray zany aloha izy efa miseho a efa tonga le olona zay vao mahafantatra zay dia sanganena ihany amin'ny zavatra ohatran'izay mampametra-panontaniana ihany kanefa ny atao dia hoe alefa aminareo mpandrarany amin'ny zanaky ny faritra ny tokony tena manao azy tsy fantatro na atokisana ve sa tsy atokisana zay ny tsy fantatro. Ankoatr'ireo any firaisamonim-pirenena avy aty amin'ny faritra tsy fanaraka amin'ny tena filan'ny mponina ny asa ataon'ny fanjakana ankoatra ny kianja manara-penitra sy ireo foto-drafitrasa miantona ny fanamboarana azy toy ny tranon'ny prefektora ny bureau-ny fitaleava-paritry ny polisy-pirenena miantona ihany koa ny fanamboarana ny EPP manara-penitra efa nisy sekoly teto amin'ity toerana ity fa noravana mba hanaovana trano afaka izao hita amin'ny sary izao nijanona efa mambolana maromaro ihany koa ny asa voaterina findra-toerana ireo mpianatra ity sekoly izay narovana ity izay isan'ny sekoly ambaratonga fototra voalohany tato amin'ny faritra Menabe misedra olana araka ireo ny iray aman-drenin'ny mpianatra. Tamin'ny 9 février 2021 zany ilay namboany hoe nanamboarana an'izy ity dia nitoy moa zany le asa dia eo izy miato dia tamin'ny 2022 zany hoe décembre 2022 fa tokony fa ho vita le asa izay zany olana kely amin'ity fanamboarana ity misy fahatarany zany le fahavitany araka an'izay hoe fahatarany fahavitany le sekoly zay zany dia aleon'ny ray aman-dreny zany namindra ny zanany any amin'ny sekoly privé satria mba hitsindrovana an'le hoe mba tsy hisy an'le accident zany amin'le mépitarabe ato amin'ity sekoly lehibe Andabatoara. Ankoatr'ireo efa niarany rehetra nafantatra ihany koa fa tsy maharaka ny fenitra araka ny tenenana azy ireo foto-drafitrasa ireo fa maro amin'izy ireo no efa rava simba noho ny rotsakorana sy ny fiaviany ny andro ratsy tahaka izao amin'ny sary izao ny niafarany ny tranobe ny kolotsaina Orondava izay nirodana ny sabotsy 20 novambra lasa teo tsy misy azo raisiny intsony ny foto-drafitrasa ankehitriny ary ny fitetaka amin'ny tany tanteraka ny angom-baovao taty an-toerana no nalalana fa fianakavian'ny solombavam-bahoaka iray avy ao Antananarivo no tompon'ny orinasa nahazo ny tsenam-barim-panjakana nanamboatra ity tranobe ny kolotsaina izay simba tanteraka ity. Fantaniana apetraky ny vahoaka ny hoe aiza ho aiza ny fanamboarana azy ity sa ho avela amin'izao fotsiny raha mahita araka izany fa foto-drafitrasa maro ao an-tampon-tanàna ny Morondava no miantona avokoa izay namoam-bola ny fanamboarana azy araka loharanom-baovao voaray fianakaviana akaiky ny minisitra teo amin'ny gouvernemanta teo aloha izay zanaky ny faritra Menabe no azo ny akamaroany tetikasa izay miantona amin'izao fotoana ireo. Andraindray ny vahoaka araka izany ny avitana hatramin'ny farany ireo foto-drafitrasa ireo ho afaka ampiasaina ho tombotsoan'ny mponina ao an-toerana. Ny any Morondava ihany reny fa asa manahoana ny foto-drafitrasa nampanantenaina sy ny namboarina mifanaraka ny fenitra ve ny any amin'ireo toerana faritra samihafa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny seha-piariana lavanilina ny fanabeazana ara-pananana sy ny mazava-dehibe azy ao aoriana ny dokam-barotra no ndeha anarahantsika izay mandrapitafa vetivety ary. Reko fa afaka baky ianao raha sefy hianatra izy mbola tsy haiko aloha hatreto mieritreritra hoe amin'ny fianarana ny tsy mena mitaha amin'izany ny prime zany ny orinasa ngeza ary matokeza sady tena mora varaka izay mora ny écolage ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donko azo antoka ny azahoana ny baka plus ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flaire BTP fa miankina aminao foana ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mba vainty za dia anao commerce marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime paramédico communication droit anao ny soa fa za mionina amin'ny niveau T3 misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat sekoly manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa jusketaka lasa radoko enao sisan'indrasana fiza efa tao iprime raha te ho tafa ohatrana izao investissez dans une valeur sûre choisissez iprime alève l'avenir. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit.
Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de l'Edam pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Marco! Lapsi laissez! Om 60 laissez! Lapsi! Om 60 laisse buena! Lapsi laissez! Om 60 laissez! Marco! Balika Om 60 jiro antona telo lehibe jiro tanana ray mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandrapahefanao ny vidiny manontolo Mbalik mamiratra no avoko. Om 60 Enjoy ny mpisehatra reny akibony tany. Stop, droit de sortie. Mamenina ny arabatra ny tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia mahakasika ny Asia-Piarina Lavanilina no ndeha hanokafantsika izay. Ray volana latsaka taorian'ny daty ny 9 febroary niona ny filoso ireo mpandraharaha amin'ny Asia-Piarina Lavanilina ary nanomezany 12 andro azy ireo irosona amin'ny fividianana manontolo ireo Lavanilina voasoratra anatin'ny fahazondalana azony. Tsy mbola misy mpandray ny vokatra eny fotony amin'izao fotoana izao raha ny fitaraina andreo mpandraharaha. Tsy hitankila ny fampiarana ny fepetra ho andreo mpandraharaha tsy nanaraka izay fanarahan'izay ka mampanany hoe inona ny antony ary iza no arovana ao anatin'izay ireo mpisehatra tamin'ity androan'ity. Manodidina ny 570 taona amin'ny 3 taona no kendrena ho an'ny taom-panondranana 2024 320 ny vokatra lavanilina voahondra ny Madagasikara hatramin'ny androany araka ny taremarika avy amin'ny loharanom-baovao izay nangataka ny tsotononona. 2.0 faingo isanjato amin'ny tanjona napetraka io izay midika fa tsy misy mividy ny lavanilina raha ny zava-misy any fotony. Raha ny fanehoan-kevitra ireo mpandraharaha, tsy misy toy ny ihany koa ny fanapa-kevitra no raisin'ny fitondram-panjakana nandritra ny fihaonana tamin'ireo mpandraharaha 8 ny 9 febroary lasa teo. Misy moa fampiresahana izay ny fanaovany tamin'ny filoham-pirenena hoe nomena ka hatramin'ny 13 février teo anaovana déclaration ny tonnage izay vanille ho vidin'ireo izay nahazo agrément tsy fantatra izay hatramin'izao. Dia nomena koa zany 5 andro ireo izay nahazo agrément anao fanambarana sy anao fividianana ny vanille. Eo koa ilay hoe raha tsy vidy, raha tsy ampy ny tonnage izay nifanarahany zareo tao anatin'ny agrément izay nomena anazy dia hoe mety ho hisy fanomezana agrément ho an'ny hafa zany hamelona an'ilay tonnage hatreto tsy hita soritra eny ifotony izay zavatra izay. Tena sahirana, resy ny vahoaka. Inona ny atao? Efa ho avy indray toy izao ny mois de mai izay hisokafany campagne vanille verte amin'ity taona 2023 ity. Atao ahoana ireo vokatra tsy lafo ireo? Ho avy ny vokatra vaovao, ho hisy ny surproduction. Rehefa misy ny surproduction dia miendanja, miembidy ny vanille. Raha niezaka ny nanatona ny ministera tompon'andraikitra mahakasika ny toy ny fanapa-kevitra noraisina nandritra ny daty ny 9 febroary ny mpanao gazety ny Cool TV FM androany tsy nisy nasany tondra ny fanazavana ireo talesy tompon'andraikitra isan-tokony misahana ny Asia-Piarina Lavanilina eo anivon'ny ministera ny varotra. Mbola hiresaka ny momba io ny minisitra raha ny fanazavana voaray valiteny izay mampanany mpandraharaha noho ny Asia-Piarina tokony ampisehoana ny mangarahara. Misy ny fepetra ny raisina na tsisy ny fepetra ny raisina tsy fantatra. Olana anankiray izay satria mangarahara nge zavatra tena hoe ilaina ary matoa koa tsy asiana ny mangarahara dia lasa miayay zany ny vahoaka hoe raha zay inona ny afenina, iza ny arovana. Raha misy fepetra koa raisin'ny fanjakana, ny fanjakana nge atao hitantana ny mpandraharaha
tsy fahavalon'ny mpandrarah ny fanjakana tsy tokony hoery famoritana mihitsy ny fanjakana ny fahifampanjakana dia natao anamorana ny fiainan'ny vahoaka fa ny zavatra tsapa aloha ny androany ireo fepetra ny raisina izay netriretina hoe anamora ny fiainana sy anatsara ny seperena dia lasa tena hoe manampitrotraka. Isan'ny tapaka nandritry ny fionan'ny filosy ireo mpandraraha ihany koa ny fanatanterahany ny fanjakana ny road show andresendahatra ireo mpandraraha eo amin'ny tsena iraisam-pirenena saingy tsy tantaratra izany hatreto. Tranga izay manabaribary fa marary ny seapiarina ary tsy hitan'ny fanjakana ny vahaolana hitantanana azy. Eo ihany koa ny ampimamba taona mpandraraha goavana eo amin'ny ity sehatra ity izay tsy ahafahan'ny fitondram-panjakana mandray ny fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny etaeta ny mpandraraha eny fotony. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe tsy fameriverezana ny sain'ireo mpisehatra izay mitaky ny fanalalana ny tsena sy agrement fotsiny ihany ve ny filazana fa horaisina ny vokatra ary andraisana fepetra ireo mpandraraha tsy nanaraka ny fanapahan-kevitra ny febroary iny. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia tsy iza fa ny avy eo anivo ny Good Vibes miarabanao Sonia Tongasoa atao anatin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity araka ny efa notaterina tetombenombeny dia tonga ny fotoana ifanomezany Good Vibes moa zany ho an'ireo mpijery misy ny hetsika lehibe fampisehoana izay ho karakarainareo ny fahafolon'ny volana martsa ho avy zao hoentiny fampatsiahivana mahakasika izay. Miarahaba niva dia miarahaba antsika rehetra izay mijery any tokantrano any eto moa zany za ampatsiahy antsika rehetra izay fotoana efa mifampanomezantsika efa elaela ihany izay hoe amin'ny 10 marsa ho avy zao hitaika zany ny mpanakanto izay anafanantsika nio ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ahitana koa mpanakanto gasy anafana ny tapany voalohany misy any Gae, Shainas Dinaiza, Rimka dia i DJ Mbintsa. Andro vitsy dia higadony izay fahafolony volana martsa izay ho an'ny androany ary hoentony ataontsika hoe fanentanana sy ny fandaminana rehetrarehetra mahakasika ny tapakila mety mbola misy ve ny tapakila azo tsy fany eny atoerana sa manahoana ihany koa ny fandaminana ho an'ny andro ny fampisehoana. Tompoko ny tapakila mbola misy hatramin'izao efa somary vitsivitsy ka aza tara fa mbola afaka tsara ny atao manjifa ny tapakila vidina en ligne amin'ny lien Ticket Place izay efa eo amin'ny page Facebook-nay na koa eny amin'ny botika masinina rehetrarehetra manerana ny Antananarivo. Dia fandaminana amin'io manomboka amin'ny 9 ny fampisehoana dia amin'ny 4 efa misokatra amin'ny vavahady dia manomboka amin'ny 4 efa tonga eny maka toerana tsara dia miomana tsara fa tena afana ny fampisehoana amin'io. Eny ary amin'ny 4 no misokatra ny vavahady ao anatin'izay tsara patsahivina averina farany ho an'ireo mpanaraka ny vavao amin'ity ala ity aiza ny toerana roviana ny daty ary izavy ireo fampisehoana ankoatran'ity mpanakanto kalaza vahiny ity izavy ireo mpanakanto malagasy isan'ny akatra ny tsehatra anafana ny tapany voalohany ao anatin'izay. Ampatsiahivina eto moa zany fa ny fampisehoana amin'ny 10 marsa ho avy zao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina manomboka amin'ny 9 amin'ny 4 efa misokatra amin'ny vavahady ny anafana ny tapany voalohany ahitantsika Shainas Dinaiza, Gae, Rimka dia i DJ Mbintsa dia mamerina fisaorana koa zahay ho an'ny mpikarakara namanay Good Vibes moa mikarakara miaraka amin'ny Nasprod sy Press Event dia misaotra ny sponsor officiel anay koa izay ahitana ny Telma, Radisson Blue sy Autodiffusion sy ny partenaire izay misy any TOA, Ordcola, Viva sy Trace. Amin'ny fahafolon'ny volana martsa amin'ny 9 ora riva araka izany ny fotoana hifanomezana ao anatin'izay ankasitrahana fenenao Razafindrakasy Soniany vahiny tato anatin'ny vavao tamin'ity ala ity. Misaotra betsaka anareo dia antsika miona amin'io amin'ny Zoma. Fanohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia nirosy tamin'ny fitokonana amin'ny tokony analana ny Randimby Arsoa raha miako Alsoa mamonjy soa mpanolo-tsaina voalohany eo anivon'ny Masovo Malagasy. Any Frantsa ireo mpiasany antoerana noho ny fanararota-pahefana sy ny tsy fahaiza-mitantana tamin'ity androany ity ka nilanja sora-bavety nikatona tanteraka araka izany ny teo anivon'ny Masovo androany araka ny noty izay navoaka ireo mpiasa rapitso izy ireo moa nilaza hiverina amin'izay asan'izay nizao malasa teo raha hiverena no nampahafantatra ny firosoana amin'ny fitokonana ireo mpiasa ny Masovo Malagasy any Frantsa. Fanohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity
dia maro ny ambana teraky ny fanatontoloana eo amin'ny eo amin'ireo seranatsambo iraisam-pirenena misy 7 eto Madagasikara ankehitriny, isan'izany ny cyberattaque izay matety pitranga eny anivon'ireo seranatsambo goavana anivelany Gaëtan Andriatsilavo. Misy 80 ireo seranatsambo eto Madagasikara ka ny 7 amin'ireo no misehatra amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mivoatra manaraka ny fiovan'ny toetrandro ny ambana amin'ireo seranatsambo manerana izao tontolo izao ary tafiditra anatin'izany ny eto Madagasikara. Isan'ny ambana miha-mahazo vahana amin'izao fotoana ny antsoina hoe cyberattaque izay miteraka fahavoazana goavana. Ce sont la sûreté informatique qu'on appelle le cybersécurité. Ireo fiarovana informatika izay antsoina hoe cybersécurité ary hitantsika amin'izao indrindra taorian'ny Covid-19 fa maro ireo sambo sy seranatsambo izay tena malaza raha tsy ilaza ohatra fa tsy ny serana ny overs izay seranana lehibe. Niara-ny fanafiana informatika izy ka nihitsoka nandritra ny 3 andro. Nisy ihany koa ireo mpitatitra an-dranomasina lehibe iray ny CMA-CGM izay niara-ny fanafiana informatika ihany koa ary tsy maintsy nandao vola no takin'ireo mpanao ratsy. Araka izany, amin'ny herinandro ity dia isy ny fampahafantarana sy fanentanana mikasika ireo ambana izay tsy nisy teo aloha ireo, saingy izany no malaza ankehitriny. Sensibilisation à cette menace qui auparavant n'était pas, mais maintenant c'est le sujet du jour. Araka izany, nirosona ny fampiofanana ireo mpiandraikitra ny filaminana ankapobeny eny anivon'ny seranatsambo manerana ny Madagasikara izay arahana amin'ny OMI na ny Organisation Maritime Internationale sy ny Interpol. Isan'ny hojerena manokana amin'izany ny fampiarana ny kody SPS izay mikasika ireo fepetra fiarovana ny sambo sy ny seranana amin'ny zavatra mety hitranga. Ohatra amin'izany ny fidiran'ny olona tsy miasa amin'ny ilay toerana, ny halatra, ny fampiroroana, ny fanondranana tsokosoka ireo harem-pirenena sy ny maro hafa. Misy ny antsoina hoe fenitra SPS, izy io tsy dia misy hoe classement maneran-tany zany fa ny zava-misy kosa dia hoe raha jerena zany ny fenitra SPS dia voahaja daholo ve ireo fepetra zany. Matoa zany isika mbola ataoko hoe tsy nahitana kihana teo amin'ny sehatretra-pirenena dia dikan'izay zany feno ireo fepetra kapobeny makasika ny fanarahana ny fenitra SPS. Tiako fotsiny manamarika araka ny efa voalazako teo zany fa isika dia miezaka foana manatsara zany andreo ataoko hoe recommandation izay omenindreo le mpanaramaso iraisam-pirenena. Aorian'ny fiofanana, ireo mpiandraikitra ireo no ampita ny fahalalana amin'ireo ekipa misehatra amin'ny seranatsambo iraisam-pirenena eto Madagasikara. Tanjona amin'izany ny anatsarana ny fomba fiasa eny anivony ireny seranatsambo ireny ary koa ny fampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena takina amin'ny fampidirana sy ny famoahana entana eto amintsika. Fa tsy ampy ny fanentanana momba ny fanabeazana ara-pananahana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, antony manafaingana ny fahasimbany ireo tanora ara-batana hoy ny fanazavana, nentina ivitoerana iray misehatra anatin'io. Daniela Mino Arso. Miroso amin'ny fanambadiana sy fitondrana voka loatra ary koa ahitana tsy mikaretina VIH/SIDA ny ankamaroan'ny tanora eto Madagasikara. Nanambarany ity tompon'andraikitra mpikirakira fandrindram-piterana nanaovana fanadihadiana ity, ankoatra ny fahantrana sy ny tsy fahalalana ary ny firoboroboan'ny teknôlôjia. Isan'ny mamotika ny 50 isanjato ny tanora eto amintsika ihany koa ny tsy fisian'ny fifanakalozana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka raha ny fanazavana. Tena ilay fahantrana mihitsy hoe inona no hoanina dia mety ho sisy ny ray aman-dreny andany dia mety hitraika koa dia izao hoe na ny fitezana koa ary tsy mahazo an'ilay fifandraisana tsara ny ray aman-dreny sy ny zanaka, na ny zanaka sy ny zanaka tsisy fifandraisana tsara dia tsisy tsony ilay ataontsika hoe gida, ilay mpitarika atokisana sy mahomby dia misafidy an'izay tiany izy dia ny mpinamana no mety mahafinaritra kokoa dia mety any koa ny eritreretiny fa azahoany fahafinaretana dia lasa zay zany no mampianatra azy sy mahatonga azy hitady an'ireny rehetrarehetra ireny. Manoloan'izany, tokony entanina momba ny fanabeazana ara-pananahana feno ny tanora, indrindra ireo tanora tsy nisitraka fampianarana raha ny fanazavana hatrany. Tsara raha alefantsika ny fanentanana momba n'ilay hoe fanabeazana ara-pananahana feno mba hatonga ny tanorantsika hanana fijery miabo ny momba azy dia rehefa avy eo afaka mahazo ny fahalalana feno ho anazy dia hanana fitondrana tena mendrika sy fahaizana mendrika an'izany fanabeazana ara-pananahana feno izany dia ho lasa tompon'andraikitra izy ka hiady amin'ilay niteneniko teo hoe ny fanambadiana lolo zaza, ny
voka loloatra ny resaka aretina azo amin'ny firaisana sy ny sita. Ilay fanabeazana ara-pananana feno dia natao azahoan'ilay tanora fahalalana feno momba ny fananana, momba ny vatany ray manontolo. Tsy resaka firaisana no fotsiny izay fa na ny fifandraisany amin'ny fiarahamonina, na ny firesahany amin'ny olona, na ny fomba fitondran-tenany, na ny resaka hoe tsy fanavakavahana tafiditra avokoa izy rehetra. Nisy ny fanofanana ireo mpanentana ara-pahasalamana anatin'ny fikambanana fianakaviana sambatra na FISA Madagasikara mikasika ny fanabeazana ara-pananana feno dia tsy Antaninarenina nandritry ny herinandro teo. Tanjona ny afahany ireto farany, mizara ny traikefa nomena azy ireo amin'ireo tanora tsy nisitraka fampianarana tany an-tsekoly sy ny ray aman-dren'izy ireo manerana ny faritaniana eto Madagasikara. Tanora sy ny fananana izay fa tanora sy ny fanatanjahantena kosa indray dia nosokafana ny farany herinandro lasa teo tao Antsirabe ny topikatrohana ho an'ireo mpilalao ny taranja karaté do. Hiavaka ny topilalaovana amin'ity taona ity, antony maro ireo fanovana atao amin'ny fampandrosoana ny taranja karaté do raha ny fanazavana avy amin'ny filohan'ny Fédération Andrinirina Randria Miarsoa, Kolo Antsirabe. Anisan'ireo faritra manana mpilalao sangany ary matetika mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny taranja karaté do ny eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Ny asabotsy fa 4 volana martsa 2024 lasa teo no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny topikatrohan'ireo mpilalao eo amin'ity taranja ity teto Antsirabe. Nandritra 3 andro ny fanamariana ny fanokafana ny topikatrohana ka narahana fanofanana sy fampidana traikefa izany ary ny afara tamin'ny diabena makivaky ny tanàna nataon'ireo mpilalao. Tanjo ligy ny karaté do eto Vakinakaratra ny fanomanana sahady ireo mpikatroka sy ireo taniketsa hiatrika ireo fifaninanana maro izay atao eto toerana sy ireo lalao iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Hatramin'izay raha ny tantarany zoina ireo sangany eo amin'ny sehatra nasionaly fa hatrany amin'ny sehatra internasionaly dia matetika ny akamaroan'izy ireny dia miainga aty amin'ny faritra Vakinakaratra dia izay zany no mamelo maso izay indray zany izahay eto amin'ny faritra Vakinakaratra. Famerenana an'ireo izay efa noratovina rehetra miaraka amin'ny reto teknisianina avy any Antananarivo sy ny eto atoerana reto dia misy fanomanana ao anatin'izay satria ny tanjona amin'izay fotoan'izay dia ny mazava ho azy ny fanomanana ny champion ny ligue aloha avy eo miakatra national satria fantatsika fa ho avy koa ny jeu de zile dia efa manomana an'izay sady koa zany tsika amin'izao fotoan'izao. Efatra amin'ny 3 taona nijoroany izay ny fédération ny karaté do eto Madagasikara. Nandritra izay fotoana izay dia tsy nisy ny foto-drafitrasa na birao manokana natao an'ity fédération ity. Maro ireo vina sy fanovalana natao fanatsarana sy fampandrosoana ity taranja ity. Raha nambara ny filohan'ny fédération ny karaté do eto Madagasikara izay tonga taty Antsirabe. Mba fantatrareo moa fa 430 taona nisy ny fédération malagasy ny karaté do fa tsy manana izay na birao 2 metatra carré aza. Tsy misy ninina mihitsy zany atao hoe fédération zany dia zay no lara-pamena voalohany. Ary efa nahita ny fiarah-miasa amin'izany efa hita ny toerana sy ny trano izay amboarina ho ataontsika anaovana académie nationale ny karaté do Madagasikara izay ao amin'ny ANS eo Ampefiloha. Ny faharoa dia eo amin'ny resaka cadre, le cadre qualifiant zany hoe ireo mpampianatra. Ny mpampianatra karaté do zany dia mila manana mihitsy ny diplôma maha-instructeur azy. Zany tsy nisy tsony tato anatin'ny fotoana 10 taonany. Le izy manko tsy hoe rehefa ceinture noire na hoe 3e dan na 4e dan na 5e dan dia hoe afaka mampianatra fa voaofana ho mpampianatra. Ao anatin'izany koa ireo coach, le entraîneur, ireo CTR aty amin'ny région, ny ao amin'ny section, ny coach national, ao anatin'izany ny arbitre. Ny arbitre dia tsy maintsy tokony manana an'izay fahaiza-manao. Zay ilay hoe cadre qualifié. Eto Madagasikara tsy misy arbitre international eken'ny aty Afrika akory azy. Talohan'ny volana Desambra teo afa-tsy olona 2 dia nivadin'ilay filoha teo aloha dia lay Saint-Roger dia tenina teo aloha. Reo ihany no manana an'izany atao hoe qualification aty amin'ny Afrika sy mondial zany. Fa ny ankoatr'izay dia tsy nisy. Dia izay no nahatonga anay nanao lara-pahamehana tamin'ny championnat d'Afrique tany Durban tamin'ny Desambra teo nitondra arbitre 2 sy entraîneur 2 mba ahazo an'izany qualification ary dia efa nahazo zany tsika izao. Teneniko ihany koa fa tsy manana équipe nationale zany nandritra ny 10 taona ny karaté do malagasy. Fa dia rehefa isy lalao iraisam-pirenena atao dia misy olona ray 2 nitsongaina alaina hoe reto ny metimety dia reny no entina.
fa tsy nisy mihitsy zany fametrahana ny atleta mba ananantsika an'izany ekipe nationale izany. Ary Antsirabe manokana dia manana atleta efatra, telo vavy ary ray lahy ao anatin'izany présélectionné zany ao anatin'ny regroupement ho ekipe nationale zany ny avy aty Vakinakaratra. Araka izany dia totosa teto amin'ny renivohitra Vakinakaratra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao-pikatrohana ho an'ny taona 2024 eo amin'ny taranja karatedo. Dia izay ihany koa no hiampitantsika anatiny maresaka iraisan'ny pirenena vetivety. Iray volana teo aorian'ny Trangano no horohorontany lehibe tany Turquie sy Syria farany teo. Tsy mitsahatra miakatra ny taremarika ireo olona namony ainy hatramin'izao izay mahery ny 10 alina any amin'ireo firenena ireo. Ireo volana izay no nisehon'ilay horohorontany nahatratra 7 faingovalo teo amin'ny Mardefni Richter tany Turquie sy Syria. Potika tanteraka ny akamaroan'ny tanàna, sarotra ny fanarenana ary tsy mbola fantatra ny fotoana avy tany ireo tompon'andraikitra. Eto amin'ny tanàna iray ety, mahery ny 300 taona isan'andro ny tany Rofina. Loza voajanahary izay namoizana ain'olona mahery ny 10 alina raha ny taremarika farany ary mivadika ho etsy-bahoaka amin'izao izay mitaky ny fametra-pelan'ny governemanta no ny fitavozavizany eo amin'ny fandraisan'andraikitra. Ity tranga ity izay miseho 2 volana tsy hatongava ny fifidianana filoham-pirenena. Ho fiomanana amin'izany nanambarany filoha turka fa noho ny toetry ny andro sy ny takaitra maro navelan'ny horohorontany teo ihany koa ny fahasimban'ny fototra-fitrasa no tsy hahafahan'ny fitondram-panjakana nanao ny asany araka ny tokony ho izy ary nanao azafady tamin'ny vahoaka ny tenany noho izany. Any Syria anarivony ireo olona tsy mbola hita popoka mandrakandroany. Miantso ny fanampiana azy ireo amin'ny lafiny maro toy ny toeram-ponenana sy ny sakafo ireo ny herendoza. Mifarany eto ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany, naiza misy anao, ankasitrahany ianao, tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny raha mpitondray ary tomboky lasy tongo vavelo matoko. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.